Manambainy kosa ny fampalalambo avao mitytakariva ity tsy izy akory zany fa raha matokely rova razafitsy alonina seraseran'ny sim izay no afantarantsika azy dia miarabanao tompo tonga sao mitytakariva ity. Faly miarabantsika dia faly miarabantsika rehetra manjo ny fahitalavitra ma-TV. Ikarakara etsika tsy ohatsy ny eo anivon'ny sim misy ny tsingeritaona goavana zay karakarainareo lohany tena idirantsika an'izay afaka hitondranao fanazavana aloha ny mahakasika ny sim inona marina moa le sim dia inona ny masana amin'ny ankapobeny. Ny sim zany dia Syndicat des Industries de Madagascar, zany hoe fivondronan'ireo industrie sy mpiara-miasa aminy eto Madagascar. Ny mpikambanao zany tsy voatery hoe industrie gasy fa industrie na miankina na tsy miankina na mpandraharaha vazaha mitantana anazy fa rehefa eto Madagascar dia afaka miditra sim daholo dia amin'izao fotoana zao enina amby sivifolo ny isan'ireo mpikambanao amin'ny sim. Idirantsika le etsika izay karakarainareo atoato ino no etsika eo? Ankalazany fahadimy amby dimampolo taona ny sim amin'ity taona ity izay atao amin'ny carleton ny zoma faharoa amby roapolo novambra ho avy zao misy ny varavarana misokatra ho an'ny daholobe misy ny tranoheva misy tranoheva 400 mandritry n'io fotoana io dia misy ny fampiratiana ny rakitsary sy ny sary ary ireo vokatra vita malagasy eto an-toerana dia misy ny famelabelaran-kevitra raha anaty efitra ary amin'ny alina izy ny alim-pandihizana sy lanonana fanomezana mari-pakasitrahana ireo mpiara-miasa amin'ny sim hatrizay. Lazainao hoe misy ny famelabelaran-kevitra raha anaty efitra inona le edina efitra amin'ny fotoana? Le edina efitra amin'io ny loha efitra ho velabelarina amin'io zany ny Syndicat des Industries de Madagascar omaly an'io ary ny ho avy zany hoe manao famelabelarina hoe nanahoana ny sim nandritra n'izay 5 taona nisian'izay zany hoe nanomboka tamin'ny 7 ka hatramin'ny 13 dia misy famelabelarana ary fandraisam-pitenenan'ireo filohan'ny fandimby teo amin'ny sim ary avy eo arahana efitra. Inona fa manana tanjonareo anatin'izao fankalazana ny 5 taona ny tsingeritaona ny sim zao? Manana tanjona tokoa izay voalohany indrindra aloha zany dia hanamarika ny 5 taona izay satria zava-dehibe aminay zany 5 taona zany ary tianay koa mampafantatra ny olon-drehetra ny fisian'ny sim hoe inona marina le sim Syndicat des Industries de Madagascar dia mampafantatra ny sehatry ny industrie eto Madagasikara ny mampafantatra koa ny fahaiza-manaon'ireo industrie mampafantatra hoe mahavita azy ny industrie malagasy fa tsy voatery hoe ny vokatra avy any ivelany foana no tsara fa eto zany misy vokatra tsara dia tsara ary misy koa ny fampirisihana ireo tanora mba izay antsehatra eo amin'ny fandraharana sy eo amin'ny sehatry ny industrie satria ny industrie antoko ny fampandrosoana ny firenena. Inona no mety hampiavaka an'ity tsingeritaona ity raha oharina tamin'ny tsingeritaona teo aloha rehetra ohatra? Ny tena mpiavaka anazy tsingeritaona efa nankalazaina moa zany dia faha-telopolo taona ny sim dia ny tena mampiavaka anazy aloha voalohany indrindra ny fanomezan-danja ny sehatry ny industrie voalohany indrindra sy ireo sy varavarana misokatra zany satria taloha tsisy varavarana misokatra fa tonga dia na hetsika angoavam-bera ataontsika hoe salon na soirée ny alim-pandihizana fa amin'ity zany tena nizaraina roa hoe misy ho an'ny daholobe le varavarana misokatra ary misy koa ho an'ny mpandraharaha ho amin'ny alim-pandihizana zany hoe misy an'le lanonana fanomezana lanja ireo mpiara-miasa ny sim sy ireo industrie manohana ny sim hatrizay. Madiva hifarana ny resadresaka sika raha matoa rova razafitsy alonina inona fa manana tendry fanentanana ihany koa hoe tefa marana ny resadresaka sika ity? Misy fanentanana tokoa entanintsika rehetra izay any tokantrano izay liana momba izany sim izay liana amin'ny resaka fandraharana sy resaka eo amin'ny sehatry ny industrie mba ho tonga amin'ny varavarana misokatra izy faharoa amby roapolo novambra ho avy zao ho hitanao ao zany misy tranoheva 400 dia hitanao koa ny karazana rakitsary sy ahafantaranao bebe kokoa hoe ahoana zany fandehan'ny industrie zany dia manentana antsika rehetra na mpianatra na mpandraharaha na olon-tsotra zany dia raisinay an-tanandroa daholo. Dia isaorantsika fenany koa ny tompon'andraikitra ny serasera avy ao anivon'ny sim mitondra ny tsara ho fantatra mahakasika ny etsika izay karakarain'izy ireo amin'izao mahavy zao zay isaorana fenany tompoko nanaikina sain'ny fampalalambo avao. Dia isaorana koa ma-TV nampiatrano anay.